Tomboky lasy tomboky vavy, ny andro nifanohy io no nahatonga ny volana nifandimby no nahatonga ny taona, ka nahatratrarantsika izao fotoan-dehibe rososiny izao, izay sady hanamarina ny faha-enimpolo taonan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara, no hanamarina ihany koa ny iray volan'ny teny malagasy. Ny saoby tsy efa nirery, ny korana tsy vitan'olon-tokana, koa fifaliana ho an'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy, faritany fimpima Frantsa no mandray antsika mianakavy eto ankehitriny. Miratava mifanatrika balika fomba fankahita, feno aravona tokoa manafihaja izao fotoan-dehibe izao. Koa miaravantsika rehetra velonaina hiaraka-eto anio. Seho samihafa no nomanin'ireo sampana 12 eto anivon'ny faritany fimpima Frantsa ao antsika. Fofeny fitiavana sy fahavitrina no nentinay nanomana izao seho aroso anareo itony izao, na dia teo aza ny zava-manahirana samihafa noho ny valanaretina izay iara-mahalala. Mialohan'izany anefa dia tsaroana indrindra fa 80 taona lasa tokoa izay no nanana ny hiram-pireneny indray Madagasikara. Tsy ahalazaina ny hafalian'ny vahoaka malagasy ny redina ny tandrazanay malala tamin'izany fotoana izany. Izao dia manainga antsika rehetra hiramafy amin'ny fontsika ny hiram-pirenena, anehoantsika ny fitiavan-tanindrazana ao am-pontsika tsirairay avy, ho ataontsika daholo ny andinin'ny telo. Misaotra antsika. Tomboky lahy sy tomboky vavy, telo ranorana sisa dia fankalazan'ny faha-enimpolo taonany ihany koa ny fimpima, izay fikambanana zokiny indrindra mandala ny soatoavina malagasy amin'ny alalan'ny kabary. Manana ny hira fanevany iombonana maneran-tany izany fikambanana izany, dia ho vetesintsika ihany koa ny andininy rehetra.
tena mamitro ka ny fombako ivotratrany de ny ripany ofisiomamy sanahary tsofirano tsara ny fiovonana ofipima ny kavarino vahatry ny aina kiboboky tsy maleo ny saina iraisako aminy mitiavako ny sotsiolanyny amin'ireo malagasy rehetra amin'ny nosy izay tsara fitoetra zanahary tsofirano tsara ny fiovonana ofipima ny kavarino vahatry ny aina kiboboky tsy maleo ny saina rehetra ho andro ny fiainako sy zay tratrito ny fisainako anarako ny asiny teniko ho anidiko matsironeniko zanahary tsofirano tsara ny fiovonana ofipima ny kavarino vahatry ny aina kiboboky tsy maleo ny saina mankasitraka atsika rehetra tompoko iroso fa milahateny fandimbiasana ary isika raha ny hafaliana dia nasainay nandray anjara kabary teto avokoa ireo birao mpiara-miasa ao amin'ny faritany findrima frantsa saingy tsy hanao toy ny akola marandrova izy ireo ka samy aneno avokoa fa ny manandrifo tsy aolaka koa manasa andramatoa domoina ratovisan toy ny paritany isolo tena azy ireo hitondra ny teny fiarabana amin'izao asaramanitra izao tompoko lasy tompoko vavy ny voaila mena mitainkopa hono no midina andrano sy retsaika ny jibika tsy mihirina tompoko lasy tompokombana milondranotsoloa mitanandro tsiaraka ny renirano eny avara-tanàna andrazoko no tondraka tsy mamorovoro ary ritra tsy mamela fasika ny kalokalo mona no ao am-pony mametsovetso fa izao kosa faly manoloana no ity fotoana izay asara-manitro ny faha-enimpolo taona anam-pitenenana fohy momba izany tompoko lasy tompoko vavy ka manao azafady indray mibava nefa mafonja ary miala tsiny indray mitonona nefa mavesa-danja ny voaloham-bolana dia ny janoary ny voaloham-bokatra dia ny santabary fa ny voaloham-pisaorana dia ho an'ilay nahary fa ny goaika ny tsara volono dia tsara trano teny ambohitsara ny kakafotra ny mangafeo tsara rivotra teny ambohitsoa fa isika no tratra izao asara-manitra izao dia tsara fitahiana tamin'ilay tsotoa tompoko lasy tompoko vavy ny fanombohan'ny isa dia ny anki ny fanombohan'ny fianarana dia ny abidi fa ny fanombohan'ny fionana dia ny fiarabana ka hoy aho arahaba ry ambany lanitra fa tratry ny asara-manitra dia ny 19 jona ho amin'ny malagasy tsingery-taona ny fahaleovantena andro firavoravoana na samy vary aza hono matsiraka amin'ny makolioka na samy vorona ny boloko mahay misioka fa ny fody no mitafy-jakimena na samy firavaka aza afa ihany ny volamena fa na samy fety aza afa ny fety-pirenena fa mariky ny fahafahana sy ny fahaleovantena misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy
Ankasitrana raha tony partany tondra ny fiarabana ho antsika. Tombo kilasy tomboky vavy. Aza mitaintaina ho sola hony fa ny vato no loloavina. Aza mitaintaina ho mamenaka fa ho lanoka ihany ny farany. Arakabary no resahana dia manana sika ary izany koa no anisany antom-pionantsika eto anio. Koa ny mpikabary Antariel Randrianomanana no hitondra ny afatra ho antsika. Nareo azomanga sy olobe andatabo fitsinjovariaky bekonazy na ny renala bekopako no be marany ngany tsingy tsiriby fandriamboay fanolombelo fandriagnadidy ko samby magnandrifa saby ny olo fagnanjarako za magnatriketo ty nendry handramby faha ko tsy anao saralaka fisanjazy sagnatria ka andeha tsy voezy fa ao reo koky nandronjy ahisolo andreo misy sotron-dranahary sy ny razatsika mbo afaky ny hibitsibitsiketo manarak'izay jokojoko hisory vola fahagasy koa manao azafady aminareo olobe an-tanà tsy hatao hala iambo koa ny avo amin'ny akeo fa raha sarotsy moa ny mandamindra ny avo moa mindra mijamala maro ny finainy lafan'olo mitroka azy ny avoa koa mindra mifatiky koa la voahitsaky hampisy fery ezao ko la afaky ny avo amin'ny hakeo hazava ny lalahomba na hoa iaby le nareo valy bola valy tsafa 80 tao androany signisigny be ho an'olo iaby 80 tao anio koa mba ho johary sy ampela tsy hifagnambany fa hifameno tsy hifaniliky fa hifanaitsy hifanoha sy hifamoha hiaraky hanonjo hijery no hijanjy ko maningatsika aby le haneo ny avaliatsiketo ndre ino safa atao ndre ho anareo johary zay ndragny fa be ndragny kidabo 80 tao anio koa mba tsy ampela tapenambava manahaky ny batera fe koa tsy hanao kovavy manino an-tanà na ampela mbanty hanambara kipongo fa hanao maso piso hamirapira tsy havita didy hamarana koa azy tsy miolava loatsy hadony teo gnahy mahavelo aminareo nyjanjay baka ampotoragny agny le taigna antegna fa ny an'olo tsy omeny tombo kilasy tomboky vavy ankasitrahana mpikabary namantsika nandray anjara teo tena manan-karena tokoa ny teny malagasy nitoy-atrano moa ny lahateny fandimbiasana manana sika manana andray aman-dreny ny aina izany vanim-potoana ny fahaleovan-teny zany afaka mijoro vavolombelona nisy tamin'izany koa mianofinaritra ary tombo kilasy tomboky vavy mangataka anao andray fitenenana Andriamatoa Teraka mandray vonina filohan'ny faritany Fimpima Frantsa. Tomboky kilasy tomboky vavy ary malagasy tsy akanavaka manaritsika etona kanto figadina ary sofianjera ny vanim-potoana lalovantsika izao satria sady fanamarena ny faha-80 taona ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara no fanamarena ihany koa ny ray volan'ny teny malagasy ny tendro manandrify ny faka mididin'ny vo dia zara tandrify ny mandray fitenena amin'ny mahafilo paritany Fimpima Frantsa amin'izao vaninandro miavaka toy izao koa mielohan'ny volanana dia amin'ny teny no anolorako ny azafady manembana ho atadalana sy teny boninahitra ao anareo amin'ny alalan'ny teny ihany koa no anolorako ny azatsiny misalovana ho ary fanina amin'izay mety ho tsy fahalavyrariana rehetra amin'ny alalan'ny teny ihany koa no anolorako ny asina sy araba ary filaretso tsy avy amintsika nahatratraran'izao fotoana izao fa avy amin'ilay nahary izao tontolo izao mandeha tolotsika azy ny saotra sy ny dera ary ny laza sy ny voninahitra efa azy hatramin'ny taloha zany ka ho azy mandrakizay manolotra ny araba voadinidinika tompokila manolotra ny akory voafantopantina tompoky vavy arabaina traty ny asaramanitsika mianakavy nalofa-panirina ka atao tsy fifaliana olona afaka amin'ity ny taniny ary mandala ny teniny zay no ela kanefa ela tsy azo nylalovam-potsiny ela nahazariny dy idirana amin'ny voto atin-dresaka tomboky kilasy tomboky vavy tsy mba fanadino ny dinitry ny lasa niaritry ny mafy ny geja ny irifiry mikatsaka ny tady na afo izay mety ananana reo mahery fo vidim-parafahana 80 taona lasa tokoa zao ny verenan'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara tsy tonga ho azy tamin'izao nefa zany fahafahana zany ady jalo ny aretan'ireo ty tanindrazana ka nahazoana ny fahafahana tsy azo di tsy hita ny tantara na
itelemana ny voamanadino ny tolona nataony ny mena lama sy ny tsady ava manerana ny Madagasikara ny faritra rehetra zany dia efa nanomboka taloha tamin'ny taona 570 nanoerana ny fidiran'ny mpanjanahantany ary mbola nitoetra amin'ny taona 570 ny tolona nataon'ireo varam-pianarana VVS ho fiarovana ny vakoka sy ny kolotsaina malagasy singanina manokana ro fihetseham-bahoaka ny tarindra Laimongo sy ny namany tamin'ny 20 Mey 2020 ary indrindra ny fihetseham-bahoaka miezinezina tamin'ny 20 Marsa 1770 ny tarian'ny MDRM zay nanaovany ity tanindrazana 9 alina sorona ny aina. Tomboky lahy sy tomboky vavy, raha mahita toy ny tafika andrefa tanàna ny mahazo ny tanindrazantsika sy ny vahoaka malagasy, maro ireo mpanoratra sy mpanakanto andrarezina no nanetana tamin'ny alalan'ny soratra sy ny tononkalo ny fitiava-tanindrazana. Tsaroako zao ireo tononkalo ny antsanay tao amin'ny fikambanana AEOM manodidina ny taona 770 zay mbola marina tanteraka ankehitriny. Anisan'izany ny tononkalo ny rado mitondra ny lohateny hoe Bobokaro tanindrazako, hoy mantsy rado. Ko avela itsoka zay itsoka, avela ipoka zay ipoka, avela ivadika ny rasa, avela ho lasa zay ho lasa, fa matoke anao ry taniko ry sampotiko zay andrianiko. Tomboky lahy sy tomboky vavy, tsy hitaretana miepaky sika na ho lany andro ifampitsikera fotsiny, fa nde samy mitondra ny anjara brikiny arak'izay tandrify azy avy. Ary iray iny fa ny vatolatsaka raha manavitra, ny variraraka raha mitsipina, ny rena vely raha mitady, ny zanakadaly raha mananatra ary ny etanjaray morazaka. Tomboky lahy sy tomboky vavy, raha izay ny mahakasika ny fahaleovantena sy ny tolona natao mba ahoana kosa ny amin'ny teny malagasy. Voatsy nahaleo teny intsony Madagasikara 420 taona lasa zay dia ny nanala ny teny malagasy tsy ao avaram-patana intsony no anisan'ny mason'ny mpanjana tany, fa ny teny frantsay no tadiaviny anoloana azy. Mamela ianareo raha izara tsiaro tamin'ny 80 taona lasa zay, maro aminareo raha teo moa mbola tsy teraka tamin'izany. Tsaroako fa raha mbola nanomboka nianatra tany amin'ny lycée Galenie ako teny Andohalo tamin'ny taona 770 hiditra amin'ny ambaratonga faharoa dia voasazy zay mpianatra ratra amin'ny teny malagasy mandritry ny fitaovam-pilalovana eny an-tokotany, ary dia mangina be ny fitaovam-pilalovana ngeza be amin'ny lycée Galenie fa tsy misy saha amin'ny teny so voasazy. Araka ny fitantarandrety vadika aza zay nianatra teny amin'ny lycée Jules Ferry teny Faravohitra dia vao mainka loza ny teny Faravohitra satria mandehandeha ny an-tokotany mitondra entiny talehan'ny sekoly zay vaza mandritra ny fitaovam-pilalovana ary etezany volon'izay mpianatra tratra ny teny. Tomboky lahy sy tomboky vavy, tsy namena ny teny malagasy ho foana nefa ny vahoaka malagasy fa niaro azy hatrany nanomboka tamin'ny tolona nataon'ny VVS. Nandray anjara tamin'izany koa ny avaram-pianarana, ny mpanao gazety, ny mpanoratra, ny mpanakanto malagasy, ny misionera. Ny anarako teny malagasy ohatra dia tsy mba tany am-pianarana fa ny famakiana baiboly zay voadika amin'ny teny malagasy tamin'ny taona 570 sy ny famakiana ny gazety malagasy. Raha ny ety ampindran-dranomasina indray kosa ny resana dia nanomboka tamin'ny taona 770 dia efa nisy vitsivitsy ny zanaka malagasy tonga nandraty fianarana taty Frantsa. Anisan'ny lohalarina tamin'izany moa Dr Kotoratsimamanga zay lasa avaram-pianarana sy manam-pahaizana be avokoa izy ireo, fa ny tsaro marina fa ny manamarika azy kosa dia tena tsy adininy mihitsy ny maha-malagasy azy, indrindra ny amin'ny teny malagasy. Ary zany moa dia hita misongadina amin'ny lahatsoratra zay navoaka ny sasany tamin'izy ireo tamin'ny gazety Antso zay navoaka ny fikambanana AEOM tamin'ny taona 770. Dia nitoehatrany ny isan'ny mpianatra malagasy tonga taty indrindra nanomboka tamin'ny taona 770 ary nanomboka tamin'ny taona 770 indray na dia tonga azy ny mpianatra dia mbola nisy tondray ny amaro rehefa fianakaviana ny findramonina zany taty Frantsa. Fa zao kosa tsy nataon'zareo lahara-pahamehana ho azy intsony ny fampianarana teny malagasy ho an'ireo zanany, ary dia zany moa mbola mitohy hatray aoriana. Ka dia voasaron-javona ve ny teny malagasy, ho rakotra ve ny teny malagasy indrindra ho an'ireo taranantsika ty mpitan-dranomasina. Izy ikipo ve ny teny malagasy no ireo teny vahiny lazaina hoe fangaro amin'ny teny vary aminana na teny vary amina koa, ka ireo zokonjokony sisa teny azy ireo kankasisa nanambory anaty ampitan-dranomasina. Ho tanteraka ve ny ayahan'ny Tompoky lahy Raintsonary zay mpandinika sy mpanoratra ary mpampianatra andrarezin'ny teny malagasy
fa afaka 10 taona o izy toana vitsivitsy lasy de ho foana ny teny malagasy ho sanatrianay zany misy nge reo manometsiny fa hoe fahatsony ray aman-dreny tsy mampianatra teny malagasy ny zanany tsy fotoanytsony angam'izao efa nomezatsiana fa fiaraha mitady vahaolana fa tsy mora tokoa ny mampianatra teny malagasy ny ankizy sy tanora teraka ty ivelany nosy mahavelom-panantenana kosa nefa de ny fisin'ny fampianarana teny malagasy zay karakarain'ny fikambanana samy hafa aty apita avahana manokana amin'izany ny fampianarana teny malagasy FDM zay ny zoky ray aman-dreny abelona andriary malala ny tali pedagozikany ary ivondronana fikambanana maromaro anisan'izany ny fipima tomboky lasy tomboky vavy ho famaranana ny lakana tsy todono adidin'ny fivoy ny anina tsy masaka adidin'ny kitay ny laoka matsatso adidin'ny sira raha ny teny malagasy ny tsy tody asina ty ivelan'ny Madagasikara dia adiditsika malagasy monina ty isika malagasy etiapetany ranomasina ve de hoambakandreo teratany sinoa sy arabo mioropaka ty ivelany kanefa ny azy ny zanany sady miteny arabo no miteny sinoa mahay miteny ny tany ipetrahany ko ohatra ny teny frantsay raha ety frantsa tomboky lasy tomboky vavy tokony iainantsika ny afary topola raingisonary andry anito ny teniko ny any ny afako feheziko ary farany matoa zao fotoanatsika zao ny tanteraka de nisy lo nytotona fotsy nandro na masaka fa dia fisaorany arapoeratsaina no atolotra anareo vina ahitana sy angadina nanana rehetra ianareo sampana fipima 12 Avignon, Bordeaux, Lyon, Marseille, Mena-Masoandro, Montpellier, Mulhouse, Orléans, Paris, Rouen, Strasbourg ary Toulouse zay samy mitondra seho akabary irasty na de tsy mora aza ny fanatanterahana azy no ny zava-misy raha mahita eto Frantsa amin'izao fotoana zao. Isorana ihany keo ianareo bro-partany, isorana ihany keo ianareo anivon'ny fohy be maneran-tany zay nanetana ny fandraisana anjaran'ny faritany amin'ny fankalazana ny ray volan'ny teny malagasy. Isorana indrindra koa ianareo ny karakarany lafin'ny teknika zay tsy tena mora velively sady zava-baovao. Ary ny lehibe indrindra de ianareo rehetra nanaraka sao fandaharana zao. Ianana tsy indrindra tompoko raha tokany izy tsy tafiditra noho ny toerana voafetra. Izy teo moa de mbola azo nareo jerena amin'ny tambazotra Facebook fipima Frantsa ary de zahana avoaka amin'ny YouTube koa amin'ny orina. Zay tia ny teny razany, tia ny tany razany, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.